avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Eo ampiandrasana ny famoahana ireo politika namafisana ny fitovian-jo sy ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra ny gouvernement tamin'izao fotoana, hoy ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy. Isan'ireo mpisehatra tsy azo itovirana amin'ny fanarenana ny firenena ny vehivavy, fa indondra raha ny fampanajana ny lalàna, iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy, hoy ihany koa ny filoham-panjakana nanotrona ny hetsika fankalazana androany. Nanao firaisan-kina sy fiaraha-mifaly ny diabe nandraisan'ireo samban-draha-panjakana sy fikambanana samihafa avy amin'ny faritra manerana ny nosy. Isan'ny nandray anjara tamin'izany ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Nanamafy ireto farany fa tokony hojerena manokana ny fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana ny zo sy ny fanohanana ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Any ivelany niroso tamin'ny fanendrena izay ho guide suprême vaovao andimby ny Ali Kaname ny fikambanany ny anteny meran'ireo manam-pahaizana ao Iran raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy mbola nolazain'izy ireo kosa hatreto ny anaran'izay guide suprême vaovao izay. Omaly alina raha iverenana tobin-tsolika miisa 5 ao Teheran, renivohitry Iran no lasibatry ny fanafiana anabakabaka nataon'ny Amerikanina sy Israelianina nafatesana olona miisa 4 raha ny nambara ny manam-pahefana iranianina. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Miaraba manokana antsika vehivavy ihany koa na tratra izao andro ny valimaritsa izao manasa antsika mpanajana azy anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia ny ako ny fankalazana izay andro ny valimaritsa izay avy hatrany ary eo ampiandrasana ny famoahana ireo politika namafisana ny fitovian-jo sy fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra ny gouvernement tamin'izao fotoana, hoy ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina nandritry ny fankalazana izay andro iraisam-pirenena ho an'izo ny vehivavy izay. Isan'ireo mpiantsehatra tsy azo itovirana amin'ny fanarenana ny firenena ny vehivavy ka vaindodra raha ny fampanajana ny lalàna iadina amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy, hoy ihany koa ny filohampanjakana nanotrona ny hetsika fankalazana tamin'ity androany ity. Tsy azo asorvelo. Ny vehivavy malagasy eriray ho an'ny fanavaozana ny firenena izay noloha hevitra nankarazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izo ny vehivavy ny taona 2024. Teto Antananarivo no ivy ny fankalazana nasionaly izay nomariana tamin'ny diabe ny fankalazana ny fandresena dia ny anosy androany. Notarian'ny vadiny filohan'ny fanavaozana ary nandraisan'ny fikambanam-behivavy maro samihafa anjara avy amin'ny androm-panjakana, sampandra-panjakana isan-tsokajiny, atoko-ponoana sy antoko politika samihafa, solotena ny vehivavy avy any amin'ny faritra 420 manerana nosy. Lahatra-pahamehana ny fampivarana ny zo ny vehivavy, hoy ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina nandritry ny lahateniny. Tsy hitako zotsony isika satria efa azontsika fa ny hampiharana izany amin'ny fiainantsika eo amin'ny andavanandrontsika no tanjona izao io. Noho izany amin'izao fotoana izao ny gouvernement eo anivon'ny fahazavozan'ny repoblika dia eo ampiandrasana ny famoahana ireo politika sy paikady izay hanamafisana ny fitovian-jo sy fandraisana andraikitra ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra. Tsy tokony anjaran'ny vehivavy rery ny fiarovana ny zony fa andraikitry ny olom-pirenena rehetra. Mijoroa ampitokina ny rahavavy namana satria milatsika i Madagasikara. Aoka ho sahijo ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra indrindra ho an'ny fikoanandrom-pirenena ho fanarenana ny firenena, ho ny vadiny filohan'ny fanavaozana nitarika sy ny ainy hetsika fankalazana androany. Mitodika manokana amintsika vehivavy no tena ho aoka isika leo famedrehana hatrany amin'izay ataontsika rehetra mba ho taratry ny fandovana. Mety aza antsika ho resy lahatra fa afaka mitondra anjara biriky goavana kokoa amin'ny fiarahamonina fa tsy sakana
na fahambaliana ny mahavehivavy. Ny taonantsika araka izany tena nandray anjara mavitrika amin'ny fikaonan'ireo firenena satria sehatra iray ahafahantsika mandinika sy manova ny mavintsika izany. Hery lehibe ho an'ny fampandrosoana ny vehivavy. Rehefa matanjaka ny vehivavy, matanjaka ny firenena, hoy ihany koa ny filohan'ny fanavaozana raha tonga nanotrona ny hetsika. Amin'izao vanim-potoana ny fanavaozana izao, isan'ireo mpiantsehatra tsy azo hidivirana amin'ny fanarenana ny firenena izy ireo no sady laharam-pahamehana ao amin'ny politika mpanjakana. Mbola maro miezaka miandry antsika amin'ny fanajana sy ny fampanajana ny zon'ny vehivavy. Maro ny karazana herisetra mbola mahazon'ny vehivavy, ao ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-nofo, ny herisetra ara-moraly ary ny herisetra ara-toe-karena. Mariko etoana fa ny tena dia manolotra tanteraka ireo karazana herisetra ireo izay helika eo anatrehan'ny lalàna. Manentana ny ambaratonga-pahefana mahefa rehetra araka izany ny tenako mba handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fampanajana ny lalàna natao hiadivana amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalany na mahavavy. Nanomboka ny efatra martsa teo ny hetsika isamparitra nentina nankalazana ny andro ho an'ny zon'ny vehivavy tamin'ity taona ity. Fifaninanana mikasika sehatra samihafa no notanterahana ka natolotra androany ihany koa ny mari-pakasitrahana ho an'ireo mpandresy. Farakin'ny narahantsika teo iny moa izany dia nampiseho firaisan-kina sy fiara-mifaly ny fandraisana anjara tamin'ny diabe ny arahan'ireo sampandraram-panjakana sy fikambanana samihafa avy amin'ny faritra manerana nosy. Isan'andray anjara tamin'izany fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga nanamafy izy ireo fa tokony hojerena manokana ny fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana ny zo sy fanohanana ny fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena. Rina fitiavana. Ny tandahatra ny ainga toa Tanimbarinandriana, ny ainga nodina ny fariana nosy satria nanoloan'ny fitsarana nosy ny diabe, nentina nankalazana ny andro ny 8 martsa andro ny vehivavy tamin'ity androany ity. Nandray anjara avokoa ny androm-panjakana, ny ministera isan-tsokajiny, ny vehivavy sy ny vady ny mpitandro ny filaminana, nahitana ny sampandraram-panjakana maro samihafa, ny faritra 420 sekoly, ny fikambanana samihafa, ny avy amin'ny fiangonana, ny vehivavy avy amin'ny antoko politika, ny fikambanany vehivavy manana fahasembanana sy maro hafa. Tonga maro nandray anjara mavitrika tamin'ity diabe ity ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Vehivavy malagasy miara-miainga. Mila miara-miainga ny fampandrosoana ny firenena. Asioragorana mapeo. Asikikika mapeo. Miantso ny fitondram-panjakana namafy ny fampiarana ny lalàna amin'ny fiarovana ny zo sy ny herisetra isan-karazany menjady amin'ny vehivavy ny filoha-hevitry ny VMMM na ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Ho an'ireo vehivavy mpanao lalàna, vehivavy ohatranay, mba tokony hojerevanareo ny lalàna ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny herisetra mendrady an'ireo ankizy satria tena mijaly ireo ankizy amin'ny herisetra mahazo anazy amin'ny fanolanana. Mila jerevana izany satria izay no adivantsika fa tsy hoe tonga ny fankalazana dia mankalaza foana tsika isan-taona fa mila jerena izany, mampalahelo mijery an'ireo zaza madinika tratra ny fanolanana. Ho an'ireo any amin'ny toeram-piasana rehetra koa, aoka re mba hitovy ny zon'ny vehivavy sy ny lehilahy fa zasiana vilany mitsindinila hoe ny vehivavy amin'ny mahavehivavy an'izay dia mieritreritra hoe tsy mahavita ny asa tokony ataon'ny lehilahy fa mahavita, ary izay tena mijoro fa manana vatana saina mitovy aminareo lehilahy. Tokony homena sehatra bebe kokoa ny vehivavy amin'ny fampandraisana andraikitra na ara-politika izany na ara-pitantanana ho fampandrosoana ny firenena. Manainga antsika vehivavy rehetra handray anjara amin'ny fitondrana indrindra fa miresaka politika, andaotsika andray anjara hitondra ny anjara brikintsika eto amin'ny firenena. Zao zao erahantsika mahita zao fa amin'ny vehivavy maro an'izy. Jereo fotsiny
ny vehivavy no mazoto mifidy rehefa tonga ny fifidianana ka jereo manokana izay vehivavy. Zay ivina tsy tonga ho azy ny andro ny valimartsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy fa nisy fitakiana sy tolona mahakasika ny ady ho an'ny zon'ny vehivavy sy fampitsarana ny tsy fitovian-jo ho an'ny mahalahy sy ny mahavavy. Ara-tantara ny fototra tamin'ny fitakiana zo ifidy sy asa ho an'ny vehivavy no niangan'ny tolona ny taona 700 no tarihan'ny vehivavy sosialista tamin'izany fotoana. Nisy ny fihetsiketsehana isan-taona tany amin'ireo firenendehibe ho fanamafisana izay fampitovian-jo izay. Ny amafy ny hetsika ka niteraka fahafatesana mpiasa 700 ny fitokoana ny mpanjaitra tao Etazonia. Ny 7 martsa 1700 nankalazaina voalohany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy takiana ny zo ny vehivavy fidy, ny zo iasa ary ny fampitsarany ny fanavakavahana eo amin'ny sehatry ny asa. Nanapa-kevitra ny firenena mikamana ny taona 1700 fa tao andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny andro ny valimartsa raha toa ka nanomboka ny taona 1700 ny fankalazana izany isan-taona. Fa mila mandray andraikitra ny tsireray raha tiana ny anatratra ny asa mendrika eto Madagasikara. Ny kosa ny sendika ny mpiasa samy mandray andraikitra tamin'ity androany ity. Ity farany izay isa nanao hetsika diabe ho fankalazana izay andro ny valimartsa izay teny vato ihany koa tamin'ity androany ity. Nanamafy izy ireo fa tokony hamafisina ny fanamasoa ny fanjakana manoloana ny tsy fanarandalana mitranga eny amin'ny orinasa izay antony tonga ny tsy fanajana ny zo ny vehivavy, ny zo ny mpiasa indrindra fa ny vehivavy fanampanazavana. Satria eto Madagasikara ny zavatra tazana ho antsika malagasy indrindra dia matetika tsy mandray andraikitra ny malagasy fa le eo amin'ilay manometsiny fotsiny. Dia ny tena tanjony ny SMS ma zany araka ny nambara teo dia hoe mandray andraikitra ary mampandray andraikitra mba hanoerana ny tsy fanarandalana eny amin'ny anivon'ny toeram-piasana eny. Dia rehefa mandray andraikitra ny mpiasa, mandray andraikitra ny sendika izay fa nanolo tena hitarika, dia mandray andraikitra ny fitondram-panjakana izay tandrify amin'izany raha zany dia inonay ho tanteraka ny atao hoe asa mendrika eto Madagasikara rehefa samy mandray andraikitra ny rehetra. Anivakina karatra kosa indray nahatra 3 andro ny fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zo ny vehivavy tany an-toerana izay nokarakarain'ny fitalahavapatry ny ministeran'ny pona sy ny firaisan-kina no farana nandroany alahady fa valimartsa tamin'ny alalan'ny diabe namakivaky ny tanàna n'Antsirabe ny hetsika maro no hita nandritra izany raha ny fanazavana kolo Antsirabe. Vehivavy mivakina karatra mpandray anjara fototra amin'ny fanovana ho amin'ny fitovian-jo io ny loha hevitra ny safidiana tamin'ity taona 19 sy 2020 ho an'ny teto amin'ny fatrivakina karatra tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zo ny vehivavy. Nandritra ny 3 andro ny fanamariana izay teo ambany fiahin'ny fitalavam-patra ministeran'ny ponina sy ny firaisan-kina taty an-toerana ary hetsika maro no hita andritra fotoana io. Mbola maro be ireo vehivavy hiara-ny herisetra ara-tsaina na ara-batana sy ny tsy fitoviana eto Madagasikara ho ira-matovadiny tale-paritra ny ponina aty an-toerana kanefa ny vehivavy rehetra dia vehivavy mendrika ho fanavaozana ny firenena indrindra fa ny vehivavy mivakina karatra izay mpandray anjara fototra amin'ny ady atao amin'ny tsy fitovian-jo. Mbola tena maro ny vehivavy ny zanakavavy no hiara-ny herisetra na ara-tsaina na ara-batana hiara-ny tsy fitoviana, hiara-ny fanavakavahana amin'ny sehatra maro karazana, amin'ny mahareny amin'ny mahazanakavavy amin'ny maharahavavy dia azo antoka fa ny vehivavy rehetra dia mendrika ny hiaina tsy amin'ny tahotra, hiaina amin'ny fahasahiana, tsisy fampijaliana, tsisy herisetra fa aty Madagasikara mantsy dia mbola be dia be ny vehivavy ny miaina n'izany. Dia irariana ny vehivavy malagasy mba tsy ho anarana fotsiny hoe vehivavy mendrika, vehivavy mahery fa tena iseho amin'ny andavanandro rehetra fa hiero amin'ny fanavaozana ny firenena tokoa isika. Indrindra vehivavy mivakina karatra iseho amin'ny rafitra rehetra, amin'ny sehatra rehetra fa ny vehivavy mivakina karatra dia mpandray anjara fototra amin'ny ady ho amin'ny fitovian-jo. Ny vehivavy dia fanohitry ny fampandrosoana eo amin'ny firenena raha nambarany ramatoa lehibe ny faritra eto vakina karatra nandritra lahateny izay nataony ka mba ho mpitondra fanavaozana ny vehivavy ho reharehan'ny firenena dia zava-dehibe ny fahasahiana sy ny fandraisana andraikitra ary ny firaisan-kina eo amin'ireo vehivavy. Ry vehivavy mpiray tanindrazana malala izany fanavaozana izany dia midika zavatra maro samihafa. Voalohany dia ny fahasahiana, samy joro isika andray andraikitra sy andray fanapahan-kevitra ho amin'ny hoavintsika.
mila fahaizana hiezaka hatrany isika hiofana sy hivoatra mba ho afaka mamelo-tena sy amelona ny ankohonantsika. Ny fahatelo dia ny firaisan-kina. Ny herintsika dia ao anatin'ny fifanampiana. Rehefa misy vehivavy mandroso dia mino isika ary manantena fa androso ny vehivavy rehetra. Taory fanamarinany androny valomartsa izay natao teto amin'ny manoloana ny kianja fahaleovan-tena teto Antsirabe dia nisy ny hetsika ara-tsosialy izay nataon'ireo fikambanam-behivavy valomartsa eto Vakinakaratra tao amin'ny fonjana Antsirabe nanome fanampiana ho an'ireo vehivavy voafonja amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izao ny vehivavy izao. Antoamasina, mbola mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina ny tsy fanazana ny zo ny vehivavy ka mila fiara-mientana sy fifanampiana izany ho ny fikambanam-behivavy eo amin'ny fahatratsinanana. Izy ireo izay nankalaza ny andro ny valomartsa ihany koa na teo aza ny vokadratsy izay navela ny rivodoza agezany Koltoamasina. Ery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena ny vehivavy malagasy ka ilaina ny fiombonana sy ny firaisan-kinina amin'ny fampandrosoana ka nandray anjara mavitrika ny vehivavy faritra Atsinanana na mafy aza ny vokatra napetraky ny rivodoza agezany. Vehivavy eto amin'ny faritra Atsinanana zany dia tena nandray anjara mavitrika tamin'ny fankalazana ny valomarsa teto amin'ny faritra nisy anay. Tamaly dia nisy ny asa tana maro fanadiovana ny sisin-dranomasina izay nandraisan'ny vehivavy anjara na dia teo ara ny zavatra mafy izay nanjo ny faritra Atsinanana tamin'iny cyclone iny. Ny androany koa moa dia tena naneho ny fahavonona ny vehivavy rehetra nanao izay nanatrika teto tamin'ny fankalazana ity. Mbola tsy mipetraka ny zoan'ny vehivavy izay hita amin'ny fanararaotana misy inanivon'ny fiarahamonina amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny fahitanay anazy aloha dia mba refurefo ihany na dia misy ny ezaka efa betsaka izay natao miseho amin'ny endrika samihafa toy ny ady amin'ny herisetra, ny ady amin'ny fitsotovian-jo fa mbola manentana ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hanapompitompo kokoa izay ezaka efa misy izay. Ny hafatra moa izany dia mankahery atsika vehivavy satria tsika dia hery iray ho an'ny fanavaozana ny firenena. Mampiseho ny firaisan-kina dia manambatra ny herintsika fa itsika dia ilaina amin'ny fanavaozana ny firenena. Samy nanana ny fanaminana nampiavaka azy isaky ny fikambanana ireo vehivavy izay naneho fahavononana. Hitantaratra ihany koa nandritra ny fankalazana izay natomboka tamin'ny fiaraha-mivavaka ary ny farana tamin'ny kabary nataony vehivavy sy ny olom-boafidy tao amin'ny arena sport Toamasina. Ankoatra ny diabe natao teto Antananarivo, isany nandray anjara mavitrika tonga maro be tamin'ny fanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izo ny vehivavy tao amin'ny faritra Vakinakaratra ihany koa ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga. Nisy ny trano eva sy diabe namakivaky ny tanàna Antsirabe izay nandraisa ny fikambanana ity anjara ho fampahafantarana ny zo fototry ny vehivavy fa tsy ho fankalazana fotsiny ihany. Andrinirina Randriamiarsoa, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny fanamarina ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'izao ny vehivavy ny fikambanam-behivavy VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga teto amin'ny faritra Vakinakaratra ary nandray anjara mavitrika ihany koa tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna Antsirabe izay niarahana tamin'ireo fikambanam-behivavy maro samihafa taty an-toerana tamin'ity andro ny vehivavy valomartsa ity. Nisy ihany koa ireo trano eva fampirantiana maro be teto amin'ny manoloana ny kianja fahaleovan-tena teto Antsirabe ary nisy nandray anjara tamin'izany ny VMMM. Tanjo fikambanam-behivavy malagasy miara-miainga ny anina vehivavy vonona sy vanona eto amin'ny firenena ka nandritra ny fampirantiana dia nisy ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny zo fototra ny vehivavy fa tsy hoe fankalazana fotsiny ihany. Teo ihany koa fampahafantarana ny fototry ijoroan'ny VMMM izay matsapa fa manana anjara briklehibe amin'ny fampandrosoana ny tanjanaka. Tamin'ity fandraisana anjara ity aloha zany dia tena hoe nampahafantatra ny olona rehetra inona zany zo fototra tokony ananany vehivavy izany. Dia nampahafantatra ny olona ihany koa hoe inona ny tena fototra ijoroan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Dia manarak'izay fampahafantaranareo asa efa natao ary mbola atao ny vehivavy malagasy miara-miainga satria efa niasa foana izahay nanomboka tamin'ny 2014 ka mandraka androany ary mahatsapa tena fa manana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny tanjanaka. Maro be ireo asa izay efa nataon'ity fikambanam-behivavy VMMM ity teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Anisan'izany ny hetsika ara-tsosialy toy ny hetsika fanampian'ireo ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra isan-taona, ny sehatra ny fahasalamana sy ny fanatanjahantena
ary anisan'ny lara-pahamehan'ny VMM ny lafi ny fanabeazana sy ny fanampian'ireo zokiolona ary ireo olona sahirana eny anivon'ny fiarahamonina indrindra fa ireo vehivavy. Ny vehivavy malagasy miara-miainga dia misehatra amin'ny lafiny rehetra. Resaka ara-tsosialy izay efa natao hatramin'izay, nisy ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay efa natomboka efa ela ary mbola ataona foana isan-taona ho tohizana foana izay satria tena hita mampiena ny fahasahiranany ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Lara-pahamehan'ny vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa ny resaka fanabeazana ka eo indrindra koa ny fanomezana fampianarana ireo olona sahirana, ireo izay tsy manana fahefana hiditra ampianarana, ireo izay zokiolona izay mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary mampianatra an'ireny izay. Mbola tsy tratra ny tanjona fa tena mbola ao anatin'ny fanentanana izay amin'ny famolavolana vehivavy, vanina sy vonina ary fanentanana sy fampianarana ny resaka éducation civique famolavolana olona olom-pirenena vanina. Izay manoro lalana mahitsy amindra aina, araka izany dia mbola mitony asa amin'ny lafiny rehetra izay ataon'ny VMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga eto amin'ny faritry Vakinakaratra sy manerana ny Madagasikara. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entintsika misento anatin'ny doka fohy. Zarakado ho an'ny vehivavy mahavita azy satria andro miavaka ny valimaty dia ataontsika miavaka koa ny promo ary araotany fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE raitra be, ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G sy ZTE Bled A76 5G manomboka amin'ny 199 000 ariary monja sady mbola toloranay bonus méga 30 giga eo ny eo koa toa hatramin'ny valimaritsa ihany sauta aleo tonga avaingana eny amin'ny Astor. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany mbola akony izay fankalazana ny andro ny valimaritsa izay hatrany fizarana torohay momba ny antom-pisian'ny valimaritsa teny amin'ireo komina ambanivohitra ao amin'ny faritra Iboeny no nitondrany ny vondro ny fikambanana vehivavy vonona ho an'ny fampandrosoana avy amin'ny 3VHF ao Mahajanga ny fampizarana ka tao Ankazomborona Andranofatsika ary katsepino nanaovan'izy ireo ny hetsika fanentanana Kolo Mahajanga. Fampiroboroboana ny fahafahan'ny vehivavy misitraka ny zony no antom-panentanana nataon'ny vondron'ny vehivavy vonona amin'ny fampandrosoana 3VHF niaraka tamin'ny brigade féminine de proximité sy ny avy ao amin'ny fitaliova-paritry ny mponina Itoboeny tamin'ny komina Ankazomborona Andranofatsika ary Katsepy nanomboka ny fahadimy ka hatramin'ny fafito ny volana Martsa nitondrana fifampizarana sy ny fampahafantarana ireo zony vehivavy sy ny tokony ho atao raha sanatria ka tojo herisetra ary ny fampivoarana ny mira lenta ao anatin'izao fankalazana ny andro ny vehivavy izao. Handray andraikitra amin'izay asa rehetra tokony ataontsika tsy ao an-tokantrano ihany fa ny resaka fampandrosoana ny fitondrana raha marina moa araka ny fanazavana nataonjareo avy amin'ny 3VHF dia tena mbola marisarisa zany ny vehivavy handray anjara amin'ny fampandrosoana indrindra amin'ny raharahany politika. Hatrizay zany fahalalako an'ilay valimaritsa dia ohatrany hoe tsinjatsinjaka mampiseho hoe filaharana sotr'izay fa nanomboka androany izay fampisehoana hitako teo dia mahafantatra za fa tena fitakiana zo sy mira lenta ho an'ny vehivavy ilay izy. Afaka masahy mijoro zany zahay vehivavy raha misy ny fanararotana ara-nofo na eo amin'ny tokantrano na eo amin'ny fiarahamonina satria teo aloha na dia misy ny hoe temba hijoro tsy fantatra hoe aiza moa ny tompony andraikitra hitarainanay an'izay fa amin'izao fotoana izao efa fantatra tsara hoe ato ny alehanay raha izao ny tranga misy ato ny alehanay raha izao ny tranga misy. Tsy dia fantatra anay teto fa androany izy dia fantatra anay vehivavy eto Katsepy ary vonona zay anatona an'zareo raha misy fa tena nahafapo ary tena feno dia feno ny fanentanana ataon'zareo sy ny andraikitra nolazaindreo taminay. Nosinganina manokana ny fiaraha-miasa amin'ny brigade féminine de proximité avy ao amin'ny polisy pirenena nandritra ny fidinana ifotony tamin'izao andro ny vehivavy izao hoy ny filohan'ny 3VHF mba hanamora ny fifampizarana manoloana ny tsara ho fantatra atao amin'izay zony vehivavy izay.
Iarahantsika malala moa fa zareo amin'ny BFP dia misehatra amin'izay hoe resaka miralenta zay dia zay moa zany hitanay hoe raha anao fanentanana zay efa be dia be ny antsika natao 3VHF teo aloha midina ifotony zay mampafantatra an'izay miralenta zay fa zareo angamba no tena misehatra bebe kokoa amin'izay sehatra zay dia zay zany hoe mba amin'ity fankalazana ny andro 9 Mars ity dia mba miesaka zay zany hoe mba zareo tena misehatra amin'ilay izy no entinay ampafantatra sy mba hijery fotony ihany koa miaraka aminay andro zavatra izay iainan'ny vehivavy moa zany no resantsika satria andro ny vehivavy voalohany indrindra faharoa ny vehivavy mbola tsy dia misitraka ny zony maha-olombelona anazy zay dia lasa hoe mirona kokoa any amin'ny vehivavy fa amin'ny ankapobeny dia ny resaka miralenta no sahanin'izy ireo. Hetsy mpanentanana ihany no natao nandritra izao fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy izao fa ny tetikasan'ny miralenta sy ny fampiroboroboana ny vehivavy dia tanterahana mandavan-taona hoy ny vondro ny fikambanan'ny 3VHF Mahajanga. Lafim-baovao hafa vetivety tsy mipaka amin'ny vahoaka fotsiny ny fitsinjarana ny fanampiana ho an'ny vahoaka Trabona ho ny teo anivony Bando Rouge ka nentanana ny tompony andraikitra voakasika hijery ny zava-misy. Ankoatra izay, malagasy iray isika ka tokony tsy hisy ny fanavakavahana ho izy ireo manoloana ny raharaha mikasika ny SMMC na izany mila jerena akaiky ny mpiasa ho ny Tale Général mpisolotoerina vaovao no tendrena ny fanampanazavana. Malahelo ny tenanay indrindra moa izay vahoaka satria ny reolona ataontsika hoe nomena fahefana amin'ny fitsinjarana an'izay le fanampiana reo tena nampalahelo fa tsy tonga tena ifotony any amin'ny vahoaka mangadiarona le fanampiana ary faharoa manaraka an'izay koa makasika ny faravahany tranony zay ponina hita fa tena manana fasairanana tanteraka zay amin'ny fividianana ny ireny ohatra fanitso na ireny fantsika satria niakabidy daholo nefa tsy mba misy olona mpitondra fanjakana eto an-toerana mba mandeha manao an'izay mba négociation na fitsinjovina an'izay le vérité des prix an'izay zavatra zay. Faharoa manarakaraka izay dia voatra ny toe-draharaha eto an-tampon-tanànan'ny Tomasina ao ny resaka SMMC zay mampikaikaika fa olona tsy aveto isika malagasy dia iray ihany na avy atsimo na avy avaratra na andrefagna na atsinanana matona tambatra ny Zagnahary nosy ray dia malagasy iray ka manohana anio DG vaovao izay Bando Rouge amin'ny faritra atsinanana satria io no tendreny fanjakana fohy be fa kosa apetraka ny amin'ilay DG vaovao mila manaja an'ireo mpiasa izay mikaikaika ary mila manaja ny fepetra sy ny lalàna any orinasa ka zay ny antony ijoronay amin'ity androany ity ka tsy hijanona tabataba zay mandra-pisiny lamina vaovao zay apetraka ny fitondrana maefa eto an-tanàna fa ny fitondrana fohy be efa manao. Fa ho alantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ny fijoroana vavolombelona amin'ny hery sy tanjaky ny vehivavy manerana nosy miatrika ny fiainany sy mamelona ny ankohonany ndahoary. Antsiranana, izy no voavy Pauline, vehivavy voalohany solombavambahoaka an'Antsiranana. Tamin'ny voalohan'ny volana Aogositra, 779 no nahalany azy ho solombavambahoaka. Maro ny asa vita nandritra ny nahasolobavambahoaka azy, ary ny tena lahara-pahamehany dia nanokafana ny asa ho an'ny vehivavy sy ny nanorenana sekoly sy hôpitaly. Tsy fanaka malemy intsony ny vehivavy fa efa mahavita asa hoy ny nambarany. Isika vehivavy dia tsy fanaka malemy intsony fa avy amintsika vehivavy maha-firenena ny firenena. Noho izany dia mianara, mifankatiava, mifanakaloza-kevitra, mitady ny zavatra mahasoa. Raha ratsy ny fitarimintsika zanaka dia ratsy ny firenena. Ka matoa ny zanaka tafita sy raha ario ny tabadraitsika maray dia noho ny taizantsika. Ko mahereza tsika mampianatra ny zanaka
fa tsika zao tsisy asa tsy vitatsika intsony na maramila na polisy na mitondra roplany tsy mpanaka malemy tsika ka mijoroa tsika vehivavy hiasa indrindra nareo tanora ho tavandraina antity ho tanorany ho tanjony tanoratsika ho avy amareny. Morondava raha zafindravao Sandrine Analde reny mpianakaviana manodidina ny 5 taona monina ao amin'ny fokotany tsy mahavao kely Morondava manano tena sady mitaiza zanaka 7 ary zafikely misy 5 izay mbola izy avokoa no mamelona azy ireo manjaitra sy manasa lamba no asa ivelomany andavanandro ka izay no ianteherany amin'ny fikarakarana ny ankohonany. 7 gnanako zao rery mamelo anazy nanomboka iny saranay tamin'ny 2022 dia izao avao ro nikarakarany gnanako reo natao opéré ny zanako dia nikarakara vola navaopéré azy ro zao zanako vita opéré zao raika avao nanandraka an'izay dia io koa gnanako koa roa vavy koa teraka dia zao raika avao koa nanandraka anazy tsy misy namako na izy neniko moa fa antitsy babako fa maty dia zay efa zao teo zany nandraitra na masiny mba nitady fagnampy amin'ny resaka masiny nefa zao anany zao fa tsy mahita satria reraka aho satria iny manjeraka ahy miady saina mireto gnanako reto havelomako azy abezako azy dia manao kibaroa manasanasa lamban'olo mbegny mahita tipo aho mitipo dia zay avao misy moa tipo anatin'ny tao raiky vo misy fa izy koa zao volana juin anany zao dia misy tipo koa dia iny ro amelomako an'anako mahazo zahay baka agny rayaly dia atao sakafo ohatran'izay dia iny manitsiko 2 arivo isan'andro andoava volan'olo zay anagnan'olo amin'ny tegna. Fianaratsoa Razanamanga Alisoa vehivavy 7 taona maty vady fa tsy nikely soroka namelona ny ankohonany fanamboarana savony izay niainga tamin'ny fikarohana manokana nataony 7 taona lasa zay no mbola ivelomany hatramin'izao ary mahavelona azy tsara raha ny fanazavany. Nanomboka nanao an'ity raha vao mijanona ilay fanaovako an'ilay fito confection zany dia nanomboka zany hoe miainga hatramin'ny kely indrindra zay tsy mankivy mihitsy ny fiainana marina fa milazintsika malagasy dia sarotra ny fiainana ny fahasarotana ny fiainana mihitsy no mahatonga ny saina hikaroka hoe inona ny elana zao fa tsy mitady hetsy na mitady erona ny sainao Andriamanitra manome tolo-tsainanao no iainanao tsy maintsy miafy ianao vao tonga tena tsara fa misondrotra miakatra trano fitiasako tilo dia tena mandeha ary zay resaka tsy fisina zay no mahatonga azy io salany hoe tarazoka be malafony eo anao vao mamboatra an'iray zay no miainako. Antsirabe izy no mahavoniaina Marine Irma reny mpianakaviana iray manodidina ny 5 taona mipetraka ao amin'ny fokotany Tamboarivo Antsirabe manano teny izy no sady manana fahasembanana ary niteraka iray sy manana zafikely misy 3 manjaitra sy manao asa tanana ary manasa lamba no asa ivelomany sady lahy izy no vavy ao tokantranony nataony avokoa izay rehetra asa mety azona vola sy vitany ahafahany zanany mihinana sy mitafy tsy natao sakana ho izy ny fananany vehivavy fahasembanana ary isan'ny ezaka lehibe nataony ahatafitany zanany izay tsy mba nantenainy fitserana avy amin'olo-kafa. Tena ataoko daholo ny zavatra zany amiko le fahasembanana tsy atao sakana mihitsy hoe ino no hitarainy anao hoe tsy vitako zao na hoe tsy vitako fa miakina amin'ny sainao zany no avitanao fa rehefa hoe atao le izy dia tsy maintsy vita zay. Za zany tsy dena hoe nanana asa fiksako fa ny manjaitra manao asa tanana reny manao petako fe zay netiko namelomana azy indraindray ara misy olona tonga hoe mba hanasa lamba hoe dia ataoko iny zay fomba rehetra zany netiko hoe nahitana vola namelomana azy dia nataoko daholo. Teo amin'ny tena mafindrina tanko zao teo amiterahako an'le zanako satria tena nahatsapa teo hoe satria taloha zany amin'izao zany taoko efa mba malalaka hoe mahita vehivavy manana fahasembanana miteraka zany tsy dia maninona tsoa fa tamin'ny androko niterahako an'izany tena tsapako mafy misy mifanelikiliana mifandatsana hoe ianao vehivavy manana fahasembanana teraka tsy manambady tena mafy zany hatrany amin'ny hôpitaly ara tena tsapako hoe efa eo fotoana fiterahanao zany ianao mbola hatramin-drasazy dokotera mandatsa daholo tena teo zany tena tsapako hoe mafy tamiko e dia ny azo mba hitahitako hoe amintsika vehivavy manana fahasembanana mba tokony hijoro foana atsika manoloana an'ireny misy fanelikiliana misy fanaratsiratsiana mijoro foana atsika tsy kivy zany amin'ny fiainana fa zavatra rehetra matony men'Andriamanitra atsika zao dia zao ngamba mifatany famety ary zaka matony meny dia tokony miezaka foana atsika mijoro foana ao anatin'izay fankalazana valomasina zay. Majanga izy no Ramamonjisoa Anta ao anatin'ny fikambanana tsara fanaka teto Majanga mialohan'ny navoafidy azy ho filohan'ny fikambanana 3VHF
vondrony vehivavy vonona ifanampy amin'ny fampandrosoana izay nafany ny sehatra amin'ny fanentanana sy ny fampanjakana ny zony vehivavy ary ny fampahaleovan-tena ny vehivavy eo amin'ny sehatra asy. Dia nisy moa zany ny sedrany atao satria tsy fantatra le sehatra. Raha ohatra ny hoe zavatra tokony vita na traversa ray ohatrany tamin'izay dia nambakain'olona izay hoe mila traversa telo ohatrany. Zay hozy izy vao mahavita an'io. Dia zay zany natonga anakahy manokana zany hoe tena nanokana fotoana tamin'izay fotoana izay hoe tena hiditra tao anatin'ny atelier fa tena hoe miaraka amin'ilay mpandrafitra eo manomboka maraina mandrapariva ny andro manara-maso. Dia amin'izao zany hoe efa voafehy tanteraka na ny manao devis zany raha manao fandriana dia zao ny isan'ny hazo tokony ilaina dia zao ny tokony prian'izay. Ny afatra ho an'ny vehivavy namana angambany dia hoe tsy misy mafy tsy laitra ny zoto aloha manana nofinofy atsika ary tsy misy hoe ty asa natokana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy fa rehefa manana nofinofy atsika dia tsy maintsy ho tanteraka atsika io rehefa rahantsika ezaka. Dia angambany koa mitodika kely amin'ny lehilahy koa hoe toaniny izay vehivavy toany ireo vadintsika ireo fa rehefa mitovy fomba fijery ny lehilahy sy ny vehivavy ao an-tokantrano dia tsy maintsy tafita ary tsy maintsy tonga amin'ilay tanjona izay irina. Toliara, izy no Rasoa Emilienne Delphine, vehivavy 80 taona, manano tena, efa kambotona nanomboka ny 7 taonany. 1 menada izy ireo no iray tampo, ka izy no vavy matoa, mananjanaka 4, zafikely 5 izy, ary no velomin'ny daholo niaraka tamin'ireo zandriny misy 10 menada. Io tsy misy olo ny anteherako namelo an'ireo fa zaho raika avao satria zahay ny kaboty maty reny maty ray. Mbola tena nangefiry amiko aloha fameloma zaza tena tsy hitako zany lalahombako fa la votsaka ty votsaka roa hamelomako an'ireo tsy nipetrako tsy ny koa aloha zaho fa tena nikaroky nandeha namarotsy mbambany vohitsy tondra mofo baketo aviliko ambaikily agny magnendriky tsena agny aho mipolo koa bakagny varotsy mipetrako amin'ny nanako reto marotsy kafe reo marotsy mofo mokary be koa moa reo dia nahita asa dia nisy hitakahy amin'izay niala dia afara ato amin'izay moa zaho io varobarotsy io avao ro mianteherako mbo tezako ato anako le zafiko mbo ato mbo misy tavela ato anan'izao. Tomasina, izy no Leonie, nilaozany vadiny ihany koa izy ka mamelona irery ireo zanany misy 3, mivarotra akondro no asa fivelomany, manjaitra sy manasa lamba ihany koa, tsy maintsy miezaka tafita ireo zaza hitovy amin'ny zanak'olona hafa hoy izy. Ireo zanany izay efa première année eny amin'ny université ny farany amin'izao fotoana. Vilavilako tamin'izany zany dia mbo tafita mbo hitovy amin'ny zanak'olona fa aloha zany tsy mataona zany zany le velorany zany troisième année foana dia tapoka le fianarana dia le faharoa première année dia tapoka koa dia le fatelo foana zany zany miakatra lay amin'le renina velana vady aloha zany dia aza tivy zany fa mila miezaka foana zany ny tegna. Zaza moa zany dia azarina zanaka fa tsy maintsy io andrian'ny fihinana amin'ny farany. Afatra ny tambarany ireto vehivavy avy amin'ny faritra ireto ny hoe tsy tokony ho kivy eo amin'ny fiainana, mahereza ary asehoy fa mahavita azy ny vehivavy. Lafim-baovao hafa kosa indray mila ataovy andondrara ny fambolekazo azona manarina ireo ala simba sy mamaly ny filana rakazo. Ny fambolekazo izay antoko ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ka tokony adidin'ny olom-pirenena tsirairay avy. Tsara soarvelo. Ala manodidina ny iray hetsy hektara isan-taona no simba eto Madagasikara noho ny filana rakazo izay mahatratratra ny amin'ny 30 tapitrisa isaky ny toratelo isan-taona. Isan'ny mampiasa manapaka azo mandritra ny kotra nataony ireo mpisehatra amin'ny arts martiaux. Avy andondra raha ho azy ireo araka izany ny fanarenana ireo asimba akapakado amin'izany ny fambolekazo izay raisin'izy ireo adidy isan-taona ho ny fikambanana misehatra amin'izany. Zavatra be ny fambolekazo satria zay ao anatin'le art militaire manapaka planche zay manapaka hazo zany zay ao anatin'izay dia mila mamerina an'izay hazo tapahana izay ny hazo koa no araninaina manome rivotra manatsara ny tontolo iainana. Ankoatra izay ho fanamafisana ny adidy amin'ny fiarovana sy fanatsarana ny tontolo iainana ihany koa fa indrindra ho fiarah-mientana eo amin'ny fanjakana sy ny vondrom-bahoaka fotsiny fambolekazo hoy izy ireo.
Ny antony ambolena hazo moa voalohany indrindra dia satria ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo iainantsika izany hoe mahatsara ny rivotra iainana izy io isika ihany koa mampiasa planche anatin'ny démonstration sy ny zavatra izay mety ilana ihanazy ary ihany koa inspiré kokoa anatin'ny hazo izany hoe arbre ny philosophiquement zany ny taekwondo na grade io na ny ao anatin'ny tenue anay moa misy hoe arbre zay hoe taekwondo tree dia nampianarina ny zarana ho an'ny ankizy mihitsy hoe tsy ho ambolena fotsiny le hazo fa manao côté philosophique manokana ny taekwondo mahakasika an'izay. Raha tsy haivina, tany manodidina ny 5,4 sy 1 hektara no tokony ho voahomana anaovana famboleka-hazo isan-taona ahafahana mamaly ny filan'ny firenena ho ny ministera tompon'andraikitra. Andraisana anjara amin'izany adidy izany indrindra ny famboleka-hazo izay notanterahany ireto fikambanana amin'ny sehatra amin'ny ara-marsio teny Antanambao, distrikana Avaradrano, Omaly. Fa manentana ireo fikambanana mpankafy moto hiditra amin'ny ara-dalàna ireo mpikambana anatin'ny mpankafy moto lehibe mihoatra ny 400 cc mivondrona ao amin'ny fikambanana Maxis Côte 261. Ireto farany izay mankalaza ny 10 taona ny ijoroany amin'ity taona 2022 ity ary efa manao asa sosialy maro fanampiana ny mpiarabelona. Fanampanazavana. Rehefa hiditra amin'ny ara-dalàna le club scooter na foot na ina rehefa discipline na sport dia tsy maintsy miantso anay, dia tsy maintsy manatrika eo izay valideny ministère jeunesse et sport. Izay moa zany arak'izay fa 10 taona nitsanganana izay dia nanao renouvellement izay satria efa fotoanany hanavozana ny taratasy rehetra efa nisy teo aloha izany. Eto izay dia misintona an'ireo fikambanana maro isan-karazany indrindra fa ato anatin'ny moto deux roues zany hoe aleo zareo miditra ao anatin'ny ara-dalàna fa sady mitaiza antsika io mahaolombanina antsika io fialambolintsika io dia hoy izay hoe aza misalasala eo ny ministère ny jeunesse et sport anampy antsika eo ny fanjakana FIB izay mino fa tsy ho vato misakana amin'izany rehetrarehetra satria itsika hiezaka ny ao anaty ara-dalàna. Fa ho arafitra ao anaty volavolan-dalàna iray ny fakakefitra voangona momba ny teny malagasy no karakaran'ny fikambanana mpandala ny maha-malagasy ny zoma lasa teo tanjona ny anampiana ny fitondram-panjakana ka ny teny malagasy no andrikana ny soratra rehetra amin'ny raram-panjakana sy fandraisana amin'ny vahoaka atolotra izy ireo ny filoham-panjakana ity volavolan-dalàna momba ny teny malagasy ity ka andrasana ny fandinena izany eo anivon'ny filakevitry minisitra sy eny amin'ny parlementaire orian'izay dia arahantsika ary ny fanampanazavana mikasika izay. Anjara anay sy ny feonam-pirenena manao an'ilay vinavina-ndalàna ho apetraka eto amin'ny firenena hoe zao no volavolan-dalàna tiana apetraka eto amin'ny firenena mba hijoroany io fanagasiana ho teny pirenena ny teny malagasy io. Rehefa vita zay milamina tsara zay dia tsy maintsy aka pahay lalàna zay hoe ataovy tena endrika lalàna ty zavatra ty. Vita zay dia tsy andingana ny filoham-pirenena mihitsy zahay fa tsy maintsy ampandalovina eo aminy zay hevitra tapaka rehetra ary raha azo atao dia hitondra azy amin'ny conseil des ministres. Vita ny conseil des ministres makany amin'ny antenimieram-pirenena, vita ny avy any amin'ny antenimieram-pirenena mipetraka ho lalàna ho an'ny firenena mandrak'izay le lalàna raha tsy misy fanovana sy fanitsina indray any amin'any. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray niroso tamin'ny fanendrena izay ho guide suprême vaovao andiba ny alika mene ny fikambanany antenimieran'ireo manam-pahaizana ho Iran raha nambara ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity tsy mbola nolazain'izy ireo kosa ankilan'izay ny anarany izay guide suprême vaovao izay ho malialina raha iverenana tomposolika misady mitao Teheran renivohitra Iran no lasibatry ny fanafiana nabakabaka nataon'ny Amerikanina sy Israelianina nafatesan'olona misa efatra raha nambara ny manam-pahefana iranianina rakotra setroka misy pozina mahery vaika araka izany nabakabaka i Teheran amin'izao fotoana. Diny maresaka avy any ivelany ihany koa tompoko lasy tompoko vavy manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny velomary amin'ny manaraka indray.
avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.